Androany zany sika iresaka momba ny tranga mpiaramonina violence ao amin'ny société. Tonga so atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Vaovao malaza dia malaza izany tamin'iny herinandro iny dia ilay ramatoa niditra ny tranon'ny olona iray dia nikapoka nadrivorivo ny zanak'ilay olona tao amin'ilay tokantrano. Teo mason'ny ray aman-dreniny ary nisy ihany koa zany ny naka caméra ny scène rehetra nitranga tao amin'io tokantrano io. Izay zany no adiaditsika eto androany. Aiza ho aiza ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao. Satria iny zavatra nitranga iny dia sationany. Ary rehefa nisy ny naka caméra dia iny no hita mibaribary. Fa ny zavatra rehetra izay mitranga any ambadimbadika any, any amin'ny tokantrano tsirairay any, dia tena mamoehitra tokoa ka mila asiana maso. Endrika violence amin'ny endriny hafa indray zany iny tranga iny. Satria efa maromaro ny karazana violence izay no adiaditsika teto. Hoe inona ny antony ary inona no tokony ataon'ny mpiaramonina manodidina an'ireny karazana zavatra ireny. Satria miatomboka ao amin'ny tokantrano daholo ny fiainam-pirenena rehefa tsy voafehy. Satria olona mikorota-tsaina no andeha hamonjy ny asa aman-draharaha. Olona mikorota-tsaina no andeha hitsabo ny marary. Olona mikorota-tsaina no andeha hanao ny raharaham-panjakana amin'ny lafiny maro sy ny resaka politika. Dia inona zany ny vokatra-drasantsika malagasy manoloana an'ireny karazana zavatra ireny. Iverenantsika zany ilay violence tena mampatahotra dia mampatahotra ary mampalahelo. Satria niditra tao amin'ny tokantranon'olona iray zany ilay ramatoa, romotra dia romotra avy any izy ary dia tonga nikapoka nadrivorivo ny zanak'ilay tompo-trano teo mason'ny ray aman-dreniny. Voalohany indrindra aloha zany dia hoe misy ny lalàna izay mandrara ny ataontsika hoe infraction à domicile. Izany hoe raha vao tsy tranonao zany no hidiranao ka andeha hanaovanao violence dia fa diso ianao zay eo anatrehan'ny lalàna. Faharoa manarakaraka an'izay violence natao amina mineur, zazambola tsy ampy taona no nanaovanao violence ary amplisin'izay tsy zanakao. Grave anie zany zavatra zany ary hoe filmé amin'ny caméra avec preuve zany. Inona zany ny tsy hitondrana an'ireny circonstance ireny any amin'ny tribonaly. Ny moa zany dia izay zavatra hitako eo zany no analizeko satria taratry ny société amin'izao fotoana zao romotra daholo ny olona rehetra ny akabeazany tsy tohinona daholo ny akabeazany ary tsy afaka miresaka intsony ny akabeazan'ny olona amin'ny société amin'izao fotoana izao. Vao misy zavatra kely izany izay hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreriny na tsy mifanaraka amin'ny zavatra andrasany
de fa miteraka korotana. Izany hoe tsy afaka mifampiresaka intsony zany ny malagasy ankehitriny. Iny zany taratra na zavatra betsaka ao amin'iny zavatra niseho tao amin'iny tokantrano kely tao iny fa taratry ny zava-misy amin'ny sosiete amin'izao fotoana izao. Ka mampieritreritra, tena mampieritreritra le izy. Satria ilay ramatoa zany avy de avy, tonga avy any manana ny raison lazainy teo izy. Ny hoe ilay zaza hono zany ohatriny hoe nilaza zavatra nampalahelo ny zanany zany. Mikasika ny fiaim-piainan'izy mianakavy zany. Ka mazava ho azy moa zany amin'ireny circonstances ohatran'ireny dia misy ny responsabilité-ny olon-dehibe ny amin'ny hoe miresaka zavatra eo mason-jaza. Izay koa aloha zany de zavatra tsy tokony atao amin'ny sosiete. Satria rehefa misy ny zavatra tantarainao amin'ny zaza